faly manolotra ny araba tompoko lasy tompoko vavy araka ny sariny zana-bolana dia ahitana andian-drahona na front lehibe iray aty amin'ny fahadra-masina atsimon'ny Madagasikara aty ary ny mandrafitra ny andro dia mbola ny alina izay malefaka na atonony hatrany ary tsy maro toerana izany. Toy izao ny toetr'andro ny vinavinaina ao amin'ny rapitso fa 7 amby roapolo ny volana oktobra 2024 sy 2025 ny any faritra Boeny sy Melaka ary Betsiboka iny Andy no ahitana orana tandrifin-drahona malefaka. Olalovan-drahona kosa ny faritry ny Afovoantany sy ny faritanin'ny Fianarantsoa teo aloha ary ifandimby ny rahona sy masoandro ny amin'ny faritra sisa aoriana fisavan'ny andian-javona Voamaraina ny amin'ny Rayam-pahatelo atsimon'ny Madagasikara. Ho mafimafy ny fitsokan-drivotra ny amin'ny tendrony avaratra nosy ho amin'ny rapitso tontolo andro. Ho amin'ny rapitso tolakandro kosa dia hipoitra indray ny orana tandrifin-drahona mety ho araha-kotroka. Mahazo an'izany ny faritanin'ny Antananarivo sy Fianarantsoa teo aloha, ny faritra Sofia, ny faritry Melaka sy Menabe ary ifandimby ny rahona sy masoandro any an-kafa. Mikasika ny maripana no vinavinaina ao amin'ny rapitso maraina indray dia somary misy fidinan-kely indrindra ny aty amin'ny faritry ny Afovoantany 14 hatramin'ny 17 degré izany, ny faritry Morotsiraka kosa 1 hatramin'ny 4 degré Celsius. Ho amin'ny rapitso tolakandro dia isy fidinina ny maripana ambony indrindra ny amin'ny faritra nahazo ny orana tandrifin-drahona araha-kotroka. Ny ambony indrindra izao dia 5 amby 30 degré Celsius ny faritra avaratra andrefan'ny Madagasikara. Indro arosanao indray izao ny toetr'andro no vinavinaina ho amin'ireo firenena vitsivitsy ivelan'ny nosy ifandimby ny rahona sy masoandro any Paris sy Milan. Olalovan-drahona kosa ny andro ny amin'ny faritry Johannesburg sy Nairobi ary anorambaratra ny faritry Bangkok. Ho an'ireo nosy rahavavy manodidina ny Madagasikara indray no ho arosanao manaraka izao fataro ary fa anorambaratra indray ho amin'ny rapitso faritry Comore, anorana tandrifin-drahona ny faritry Maurice, ifandimby ny rahona sy masoandro any Seychelles sy La Réunion. Dia izay tompoko lasy tompoko vavy no ho azona roso antsika dia manome fotoananao amin'ny rapitso indray. Veloma tompoko.